Amaranantsika ny fampalalam-baovao kosa ny akon'ny fialamboly izay nitanterahan'ireo mainto amin'ny lalan'ny sekoly Stella Maris ao Tomasina ao fiaraha-mikorana sy fanamafisana ny firaisankinan'ny samy mainto amin'ny laly no nitanterahana teny Ampasapiteny nafanain'ireo mpanakanto samihafa fa isan'ny fahatataza. Ny famitana teto Ampasapito omaly voalohany volana May ireo mainto amin'ny laly sy mpianatra amin'izao fotoana izao eo anivon'ny sekoly Stella Maris any Toamasina. Fotoana izay natao efa nireserana indray sy hanohizana fifandraisana ity nitanterahana ity izay niditra tamin'ny andiany faha-12. Ankoatra ireo mpianatra sy mainto amin'ny laly avy eto an-toerana dia nisy ihany koa ireo mainto amin'ny laly avy any amin'ny faritra hafa toy ny avy eto Antananarivo, ny avy any Toamasina izany mazava ho azy, ny avy aty Mostra Réunion sy avy amina firenena hafa any Europa ihany koa ary. Amin'izao fotoana izao tsy ilaina dia ilaina le firaisan-kinana satria ny fivondronana ohatran'izao dia miteraka tsikelikely le fihavanana zany. Be dia be tao ny olona izay mpianatra tao amin'ny Stella taloha nefa tsy fantako dia manomboka eto dia fantako indray zany. Ankoatran'io moa zany efa tao koa le mpiara-nianatra taloha dia mifankafantatra tao zany dia zava-dehibe zany ilay fifaneraserana mba mifanakalo hevitra miaraka manao fety miaraka milanonana manana eritreritra lavidavitra kokoa zany zay zany mahatonga anahako tonga amin'ity fety ity. Teniko zany dia hoe mananintana ireo mpianatra rehetrarehetra izay nahita soa tao amin'ny collège Stella Maris Tamatavy mba manantona le fikambanana zany satria efa misy filoha io ara-dalàna misy birao ara-dalàna manantona le fikambanana fa na le mifankahita fotsiny ara dia efa mahafinaritra. Amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 900 eo ireo mpikambana anivon'ny fikambanan'ireo mpianatra tranainy eo anivon'ny sekoly Stella Maris Toamasina izay. Mpanakanta maro fotony Gottlieb sy Bobo Mavanana moa no nanafana ity fiainana omaly ity. Dia izay ihany koa no anakatonantsika ny pejin'ny fampalalam-baovao tamin'ity takarivana sabotsy ity ny zavan'songadina nentina tamintsika dia ny fanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fahalalan'ny fanaovan-gazety isan'ny nanamarika ny androndroany ihany koa ny lanonam-pamaranana ilay fiaonam-be ho an'ny fampihavanam-pirenena ny tanterana teny amin'ny CCI Ivateny. Feikevitra maromaro moa no tapaka tao anatin'izany raha antsika miandalana iny ihany no toy iny vaovao iny fa hakatsika tanteraka eto ny pejin'ny fampalalam-baovao isorana fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany fa amin'ny fotoana eto indray tsika amin'ny andro manaraka veloma.